miaraba ny jeretrarehetra ny oresatsika androany dia ny entrina hoe firehetan'ny tatavy na le hoe amin'ny teny vahiny dia hoe cystite. Ny firehetan'ny tatavy io zany aloha dia matetika kokoa zany mpahazo ny vehivavy mihoatra amin'ny lehilahy satria ny fivoahan'ny pipi zany any vehivavy zany dia mifanakaiky amin'ny lalanjaza zany na hoe ny vazin zany, zay toerana misokatra koa ary mandomando kokoa zany. Dikan'izany zany dia mora mandray otrikaretina bebe kokoa zany ny fantina fivoahan'ny pipi amin'ny vehivavy. Lehilahy kosa zany dia sady maina ny fivoahan'ny pipi sady kely, zany hoe teboka kely fotsiny zany dia zay mahatonga lehilahy zany tsy dia tena hoe tratra nyity firehetan'ny tatavy ity amin'ny ankapobeny zany. Ny fomba fisehoan'izy io zany dia marary eo amin'ny vatry ny tatavy eo zany, mararary na mavesabesatra dia ohatry mangirifiry zay rehefa mipipi na ohatry somary mifaifay zay zany rehefa mipipi na hoe te hipipi matetitetika le olona, zany hoe te porotra be izy, tena porotra be te hivoaka nefa rehefa mandeha mivoaka izy dia zara fa misy kely mandeha fotsiny zany le izy. Zay ny fomba fisehoany zany zay. Na ohatry ny pipi rano mafana, sotipiso izy ny fitena zay koa, pipi izy dia ohatry mafanafana na ohatry ny rano mafana zany na mamay mihitsy ary, zay ny avoakany any zany. Dia rehefa ohatra ka mbola tsy misy ny fitsaboana dia zavatra mitranga lasa mety ny pipi rà mihitsy zany le olona, pipi rà na raha tena menamena velona be re mihitsy na ndraindray ohatry somary raha efa somary mihotrikotrika somary mangamangana zany le izy amin'izay fotoan'izay, dia rehefa mipipi zany dia mandeha zay raha miaraka amin'izay. Raha ohatra ka mbola tsy misy ny fitsaboana dia mety mivadika ho pipi nana mihitsy zany le olona, nana no mivoaka avy tany. Dia ny toe-pahasalaman'ny olona amin'ny ankapobeny zany miaraka amin'izay zavatra izay dia na izay ihany zavatra mitranga na lasa misy fanaviana le olona, na indraindray tsy voatery misy foana mety reradreraka izy na mety malaikomana izy na mety mema izy indraindray zany, fa tsy voatery misy zany zavatra zany fa arakarak'ilay mikroba na otrikaretina tafiditra ao anatin'ny tatavy eo zany. Ny karazana mikroba na otrikaretina mety hitranga zany na mety ho tonga amin'ny tatavy eo zany dia na ny mikroba fahita andavanandro matetitetika ireny zany, na mety indraindray koa mety ireny bilharziose ireny zany zay tonga any amin'ny tatavy, na indraindray koa zany dia mety hoe tuberculose koa zany any amin'ny tatavy mety mitranga koa zany zany zavatra zany. Dia raha ohatra ka mbola tsy tonga ny fitsaboana eo amin'izay firehetan'ny tatavy izay dia mety miakatra tonga hatrany amin'ny voa na hatrany amin'ny rein zany izay microbe izay manaraka ny
fantsona zay mitondra ny pipia miala avy eo amin'ny rein na voa maka amin'ny tatavy de lasa miakatra manaraka an'indray zany a le otrikaretina de tonga aty amin'ny rein ity izy a raha ohatra ka hoe mbola tsy misy fitsaboana dia zay le tonga amin'le hoe pyélonéphrite na ny firetana koa zany mahazo ny rein na voa am'izay fotoana zay de zavatra mitranga lasa marary be oloa marary be mivalany a mety manavy be izy a reraka be izy a malaikomana izy a mema izy a zany ny zavatra mitranga nefa tonga any amin'ny vo na any amin'ny rein zany a zay otrikaretina na microbe izay de inona avy zany fisorohana zany tokony atao zany a mba tonga atsika tsy hotratra an'izay a firetan'ny tatavy zay zany dia tsara zany a ny misotro rano eo amin'ray litatra sy sasany a eo zany a itsika amin'ny ankapobeny zany satria ny rano zany voalohany indrindra ilain'ny vatan'ny olombelona mihitsiny a amin'ny ankapobeny fa ny rano koa zany dia karazany hoe manadio zany a ny tatavy zany hoe mitondra re otrikaretina na re microbe amin'ny tatavy mba hivoaka zany zay ny voalohany indrindra faharoa dia tsy tsara zany ny miazona na mitahiry ela loatra ny pipi zany a zany hoe miaritra pipi ela be zany satria raha vo mijanona maharitra na ela anatin'ny tatavy eo reny pipi tokony hivoaka reny a de raha ohatra ka misy microbe ao a de lasa manjary mampitombo na mampahazo aina andreny microbe reny zany ny fitazomana maharitra ny pipi fa ilaina zany ny pipi matetitetika zany ilaina koa zany a ny valan-drano na ny pipi a aorinan'ny avetrany aorinan'ny firaisana aranofo satria zany a mba ohatrany tonga de hoe anariana zany ny microbe na ny otrikaretina mety azo andritra n'izay firaisana aranofo zay zany tsara koa zany no mitondra slip amin'ny vovon-tandihazo na coton satria ny vovon-tandihazo zany na ny coton zany a de mitroka amandona zany satria ondreny amandona ndray zany amin'ny toerana de mora hitombon'ny microbe na ny otrikaretina zany ny lomako a tsy mitroka amandona zany dia tsara koa zany a ny tsy mety mitondra slip na fitafiana mando maharitra dikan'izany rehefa avy milomano zany a de reny maillot de bain reny zany tokony avy hatrany de soloina satria ny amandona zany maharitra eo amin'ny faritry ny fivaviana eo zany a dia lasa manjary mitarika ny antsona hoe macération zany hoe ny lasa milondrano zany ny fivaviana iny a dia lasa mora fitoerana zay hitombony ny microbe na ny otrikaretina zany zany zavatra zany de ny fadiovana amin'ny ankapobeny zany ilaina fadiovan'ny rano sasana ny tsy firiboana ny amin'ireny rano mety maloto reny ka mety hitsofohan'ny otrikaretina any amin'ny faritry ny fivaviana any a de zay amin'ny ankapobeny zany zay ny fitandremana amin'ny ankapobeny raha ohatra mitranga moa ny fambarany ray na maromaro a amin'ireo voatanisa reo a de tsara foana ny mamonjy dokotera mba ho malakilaky zany a ny fahatongavan'ny fitsaboana ka tsy iombony zany firetan'ny tatavy zany dia mandritra indray ny veloma ho antsika ampijery misaotra tokoa